Manolotra ny arahaba tompoko, tsioka miovaova no mandrafitra ny toetry ny antsika eto Madagasikara ho amin'ny rahampitso izany. Raha hitantsika amin'ny sary azo avy amin'ny zana-bolana izao ihany koa dia saiko maina manerana ny nosy. Manomboka ny alakamisy any ho any kosa dia vinavinaina hitoetra tsikelikely indray ny alizaina ny varatra aza eto Madagasikara. Etsy ankilan'izay dia ahitana fidinany aloha ny maripana ambany indrindra ho an'ny afovoantany raha ho amin'ny rahampitso, izany hoe angatsika aloha zany ny andro amin'ny akapobeny ny alina sy ny voamaraina. Amin'ny alakamisy kosa dia hiakatra tsikelikely izay maripana ambany indrindra izay. Ny maripana ambony indrindra kosa dia vinavinaina ahitana fidinany misongadina zany ho amin'ny alakamisy izao ho an'ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara sy ho an'ny afovoantany zany. Ny any an-dranomasina kosa indray manomboka ho amin'ny rahampitso alina dia vinavinaina isy alin-drano vaventy any amin'iny morontsiraka andrefan'ny Madagasikara sy any atsimon'ny nosy iny, zany hoe miainga avy eto Taolagnaro ka hatrany Morombe ary any amin'iny morontsiraka mifaritry Menabe sy Melaka iny zany. Ho an'ny mpampiasa ny ranomasina sy mpanjona ny ranomasina zany dia arao hatrany ny vaovaon'ny meteo ary arao hatraka ny sandavany ihany koa ny toromarika izay omeny ny manam-pahefana eny fotony eny. Andao jerentsika amin'ny atsipiriany ary ny vinantetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina. Andrahoana aloha amin'ny akapobeny aty amin'ny faritry Sava, Analanjorofo ary ny faritra Atsinanana. Raha toa kosa ka mety arahana orana malefaka zany any amin'ny manodidina ny maro antsetra any. Ny faritra sisa rehetra kosa dia andrahoana vitsina ebalika be mihitsy ingaby masoandro aoriany ny zavona voamaraina ho an'ny afovoantany, ny tapany atsimo ary any amin'iny ilany andrefan'ny nosy iny. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray ary dia azo orana malefaka aloha any amin'ny manodidina ny Toamasina sy ny faritra Analanjorofo any. Raha toa kosa ka andrahoana mitsitokotoko zany ho an'ny Sava, Alaotra Mangoro, Atsinanana ary amin'ny Vadivavy Fitovinany. Any amin'ny morontsiraka ny faritra atsimo Atsinanana, Mpaka hatrany Taolagnaro iny kosa dia andrahoana ny andro amin'ny akapobeny mety hisy any ny orana tandrifondrahoana eny antsefatsefany eny. Ny faritra sisa rehetra dia vinavinaina ho maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny akapobeny. Raha ho an'ny maripana voatombatombana, raha ho amin'ny rahampitso zao dia manodidina eo amin'ny 10 degré eo ny any Avakinankaratra. Raha toa kosa ka valo ny ho an'ny Analamanga zany, 10 degré kosa ho an'ny Fianarantsoa ny maripana ambany indrindra. Ny maripana ambony indrindra kosa dia vinavinaina tsy hihoatra amin'ny 12 degré ho an'ny afovoantany. Any amin'ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara iny zao dia eo anelanelan'ny 9 ka hatramin'ny 17 degré eo ny maripana. Raha toa kosa ka eo amin'ny 15 ka hatramin'ny 12 degré eo any amin'iny morontsiraka andrefan'ny nosy iny. Anainky hatrany amin'ny 13 degré moa izay maripana ambony indrindra izay ho antsika any amin'ny manodidina ny Antsohihy any zany. Dia izay indray raha ny vinan'ny toetry ny androntsika ho amin'ny rahampitso tompoko lahy sy tompoko vavy. Manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.